dia iny fa lasany daholo nefa ny fanahy very miaraka amin'izay. Ny fanahy very miaraka amin'izay. Satria tsy manao fanatitra intsony ary tsy manao mpafolon-karena. Tadidio tsara fa ny baiboly eto miteny hatramin'ny andron-drazana eo dia efa niala tamin'ny didika anareo ka tsy nitandrina azy. Verena amiko dia mahiverina anareo ihany koa. Le fielan'ny Israely tamin'izany, tamin'ny didin'Andriamanitra ke dia tsy nifanaovana ampafolo-karena sy fanatitra ry havana malalo amin'ny tompony. Zany hoe ny tsy fanaovana fanatitra sy ampafolo-karena dia mitovy amin'ny ala amin'Andriamanitra. Ka be dia be nefa ny isika no tady ahodikodin'ny olona any ambadika any hoe tsy manao fanatitra intsony aty dia iny ianao fa resy lahatra. Fa za milaza aminao hoeto le verset milaza fa tsy misy fanatitra zany intsony ao anaty baiboly ary tsy manao ampafolo-karena zany intsony fa tena diso raha ny baiboly no jerevana tonga dia diso. Fotrany hoe maresy lahatra le izy satria zarara tsy manao fanatitra sy ampafolo intsony. Dia raha mandray karama rahetsy ianao zany dia efa tsy sorona intsony ny ray alina fa dia efa anao daholo iny rehetrarehetra iny. Tsisy an'izany ao anaty baiboly. Fa ny baiboly dia mampianatra foana ny amin'ny fanaovana fanatitra sy ny ampafolo-karena. Ito zao dia fananarana ho an'ireto olona ireto izay tsy nanao fanatitra sy ampafolo-karena satria tsy fanaovana fanatitra sy ampafolo-karena dia fandrobana an'Andriamanitra. Ianao men'Andriamanitra. Aza mieritreritra isika zany hoe avy amin'ny tanjako na zany nandany vola aman-karena nianatra be na tonga na manana an'izao asako zao na tonga na manam-bola be ohatr'izao aza miteny an'izany ianao fa tsy tonga amin'io toerana io ianao raha tsy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola Andriamanitra noho ny tany ray aman-dreninao nanome fahasalamana ho an'ny ray aman-drenao niantoka anao tamin'ny fianarana na tonga anao tonga amin'io toerana io. Na ianao miasa amin'io toerana io mbola Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny voalaza baiboly hoe tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ozy izy no nahariny izao rehetra zao mba ho santatry ny asan'ny tanany. Zany hoe sitrapon'Andriamanitra ny nanamboarana an'io asa io mba ho santatry ny asan'ny tanany zany mba ianao hiasa amin'le izy. Mbola sitrapon'Andriamanitra mampiasa anao io fa rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra intsony niesanao eo miala eo ianao. Dikan'izay tsika tsy afaka irehare zany mihitsy hoe ka fahaizako nge apôstôly na tonga na manana an'ity asa ity ary mahatonga na lasa manam-bola ohatr'izao. Tsy fahaizanao no natonganao eo amin'ny toerana io fa Andriamanitra ry havana malanao amin'ny tompo. Dikan'izay zany tsisy afaka miteny mihitsy hoe raha manam-bola dia avy amiko, avy amin'Andriamanitra. Ka raha tahin'Andriamanitra ianao, avy amin'Andriamanitra. Karama ianao isam-bolana, Andriamanitra mbola mampikaramanao manome anao io. Raha mivatra ianao ka tahina, Andriamanitra no manome anao an'izany. Tsy misy olona afaka mandray na inona ozy izy raha tsy nomena azy avy any ambony. Zany ny voalazan'ny Jaona. Tsisy afaka mandray na inona raha tsy nomena azy avy any ambony. Zany hoe raha tsy avy any ambony io vola azonao io, tsy mandray an'io zany ianao. Raha tsy nomena anao avy any ambony io tombom-barotra anao, tsy mandray an'io zany ianao. Io fahasalaman'ny vady aman-janako tsy mandray an'io ry zareo raha tsy nomena azy avy any ambony io. Dikan'izay zany ny fitahiana midina rehetra sy iainantsika eto ambonin'ny tany na gentilisa ianao na tsy gentilisa ianao, Andriamanitra no manome anao lalana, manome fahafahana ho anao, mahatonga anao mbola miaina tsara io. Fa be dia be ny olona ary amin'ny hôpitaly ary mividy oxygène, mividy fahasalamana, mandany vola aman-karena mividy fanafody teo salama tsara satria nahoana matahotra sao dia hiala amin'ny asany. Be dia be ary ny olona rehetra afaka mandalo amin'izany daholo fa Andriamanitra ny mbola mitsinjo azy. Dikan'izay zany avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa tahina ianao tsy maintsy manao fanatitra ary tsy maintsy manatitra ny ampafolo-karena. Fa raha vao tsy manao fanatitra sy ampafolo-karena ianao dia mandroba an'Andriamanitra. Afandray ny olona hoe tena tsy manana izy na ny ariary ary. Hoe tsy manana mihitsy dia tsy manamely tena satria tsy manana. Dia za tsy vavaka fa za tsy manana fanatitra. Tongava foana ianao mivavaka. Hafa ny olona tena tsy manana. Tena tsisy. Fa hafa kosa hoe manana fa minitsy manao. Dia mbola milaza ihany ny baiboly eto hoe voaozina amin'ny ozina ianareo nefa izao ny robainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Zany hoe misy ozina mamatotra ny olona tsy manao fanatitra na tsy manao ampafolo-karena. Misy amintsika izao tamin'ny mbola kelikely ny ampafolo-karena ohatra hoe 5,000, 2,000, 3,000, 2 alina, 3 alina. Dia mazoto ery ianao miazakazaka be manao ampafolo-karena. Fa nanomboka niakatrakatra amin'izay. Ray hetsy ny ampafolo-karena, 2 hetsy, 3 hetsy, 4 hetsy, 5 hetsy, 7, 8 hetsy. Miakatrakatra lasa lafolafo le ampafolo-karena. Misy ny sasany efa 5 tapitrisa. Manomboka tsy fony amin'izay satria be dia be le izy. Tsahany manatitra an'le izy. Hoe ohatrany tsy foko fa banga be ty vola ty raha elana an'izany 30 millions ohatra ny ampafolo-karena. Tena banga be ty 150 ty. Raha analana an'izany 30 millions zany. Tena tsy foko zany.
Tsy ho tahian'Andriamanitra ntsony le olona satria hitan'Andriamanitra hoe tsy mahatoky le olona am'zany fotoana izany. Fa na miakatra ohatry ny ahoana ny habetsahany ampafolo-karenanao, atero an'Andriamanitra foana. Eo amin'ny andinin'ny fahafolo dia milaza manao hoe entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana-mbiampo anareo, ary asiako teny mafy ny valala nohony aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia avanimbony voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompony maro, ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo hoy Jehovah tompony maro. Eto ny fahafolo-karenanareo rehetra, fahafolo-karena rehetra. Izy tsy miteny hoe eto ny fahafolo-karamanao fotsiny, na hoe ny fahafolom-barinao fotsiny, na hoe fahafolon'ny vokatranao fotsiny, fa ozy izy manao hoe eto ny fahafolo-karenanao rehetra, zany hoe zay miditra aminao, zay fitahiana miditra aminao rehetra dia aterinao an'Andriamanitra avokoa ny ampafolo ny fitahian'Andriamanitra miditra rehetra. Akoatra ny karamanao isambolana de misy fitahiana hafa miditra de aterinao ny ampafolo-karena. Eto ny fahafolo-karenareo rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ozy izy. Baiboly mihitsy miteny, Andriamanitra mihitsy miteny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho am'zany aho Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ampidinako fitahiana manana-mbiampy. Andriamanitra le pariny lanitra sy ny tany mihitsy nyteny ary zaho toetra am'zany ohatry ny tehiteny izy zany manova eo ane. Tanao ohatry nireny le ankizy fa malimaly de misy zoky zany le zandry be fo kely de te hiady am'le zokiny le zandry kely de ozy izy le zokiny hoe kasio ange zay, kasio eo ane. Ohatry ny tehiteny izy zany hoe raha vao mikasika eo ianao de ianao nge kely. Fa ato amin'ny resaka fanaovana ampafolo-karena zany n'Andriamanitra de hoe manaova nge, fa ny n'Andriamanitra ny raha vao manao ianao dinona ny vokany, tonga de voan'Andriamanitra ny lanitra fitehiriza-tso ampidina fitahiana manana-mbiampy. Andriamanitra mihitsy teny hoe zaho toetra, isika zany tokony manaraka tsara zany mihitsy hoe zaho toetra am'zany aho raha tsy ho voako anareo ny lanitra fitehiriza-tso